fivorimbeny sadek ho tombana ampikambana ny raharaha politika sy ny toe-karena. Fanovana tsy nirafitra federaly ny vahaolana ho ny solombavam-bahoaka Andriamosa Avitra. Knaps everina vahaolana ny tale jeneraly vaovao. Sabotsy sy 15 aogositra 2024 ampifeleny indray tompo kilasy sy tongovavy no itsidian'ny sampana fampahalalam-baovao ny tokantranonao amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika sy ny raharaham-pirenena avy hatrany efa niaina tao anatin'ny État unitaire ny firenena nandritra ny fitondrana teo aloha fa ny fomba nampiarana azy no tsy nety ary tena omena fahefana ny vondrom-bahoaka raha afaka manapa-kevitra sy mitantana ny loharanom-bolana izy ireo dia afaka mampandroso ny faritra misy azy ho ny solombavam-bahoaka Andriamosa Avitra. Tsy ilaina ny mampisaraka ny firenena vao afaka manome fahefana ny vahoaka eny fotsiny ho ny fanamafisana eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy rindran-tsary ny Niartanjona. Tsy voatery roso amin'ny rafitra federaly ny firenena vao afaka mandroso ny tokony fantohana hoy Andriamosa Avitra dia ny fanamafisana ny fanjakana tokana na ny État unitaire miaraka amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy mahomby efa niaina tao anatin'ny rafitra fanjakana tokana Madagasikara saingy tsy tanteraka izany hatramin'izao satria mety hiteraka fisaraham-bazana eo amin'ny firenena. Ny État unitaire dia ray ary tsika efa niaina tamina État unitaire efa be da be nangataka ny anaovana ny État fédéré kanefa mbola tsy tanteraka ihany hatramin'izay efa tamin'ny andro mpitondra teo aloha satria isy fisaraham-bazana raha ohatra ka izay ny atao fa État unitaire io dia zareo tsara hoe ny fahefam-pitsarana malalaka be fahefana-panatanteraka malalaka tsara ary fahefana-panao lalàna manan'ny azy fa saingy nisy fotsiny mitsindry nataon'ny mpitondra teo aloha dia tsy mipetraka sady tsy voaja le rafitra fa raha amiko manokana dia mbola maneho ny hoe tsisy afa-tsy ny État unitaire ihany vahaolana ho fampandrosoana n'ity firenena ity. No mafisiny fa tsy ny fanovana rafitra ho federaly no tokony atao lahara-pamehana fa ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mbola be loatra mantsy ny fahefana mivangongo amin'ny fanjakana fohy be hoy ny fanamafisana. Tsara moa ny fitsinjaram-pahefana tena izy na fitsinjaram-pahefana miabo samy milaza n'izany daholo ny mpitondra mandritra izay fotoana izay. Fa ny tena marina sy ny tena tokony lalàn'ity firenena ity sy ny anehoany politika am-pirenena dia fitsinjaram-pahefana tena izy. Rehefa malalaka ny fanomezana fahefana any amin'ny vondrom-bahoaka fitsinjaram-pahefana mandroso azy amin'ny firenena. Ohatran'ilay ny tany ivelany na firenena efa mandroso ary amin'ny fahefana malalaka ho an'ny mpitantana any aminy dia mandroso ilay firenena. Fa fakitera anankiray mitondrana ndraiky fampandrosoana ilay gejageja ataon'ny sasany ary efa tonga fahefana izy. Ny État unitaire dia firenena tokana miaraka amin'ny rafi-panjakana iray tsy midika anefa izany fa tokony fantoka amin'ny fanjakana fohy be avokoa ny fahefana fa afaka zaraina amin'ny vondrom-bahoaka sy ny rafitra eny fotsiny mba ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny filan'ny faritra misy azy. Vaovao ny politika izay ihany nosokafana tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana atao amin'ny katedraly FLM Ambovombe ny Filongo etsika fampihavanana ao an-toerana nivoatra nandritra izany ny fandravonana ny disadisa atao amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonely Riandrianirina Mikael sy ny filoha lefitra fafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena Milavonjy Philobert ary ny solombavam-bahoaka teo aloha Henri Jean Michael tsy hisy fampandrosoana raha tsy miaraka sy mitovy hevitra isika hoy ny kolonely Riandrianirina Mikael nandritra ny fandraisam-pitenena ny androany miambany manetretena fa sandratr'Andriamanitra ihany ianao rehefa manetretena hoy ny afatra na ny tanàna ny rehetra na fanetretena fahendrena ary fahavononana satria ny tena hery dia tsy avy amin'ny toerana na fahefana fa avy amin'ny fahafana manetretena sy manompo ny hafa hoy ny fanamafisana saika hita tany antoerana avokoa nanatrika izany androany ireo atompona ndraiky mpanjakana maro no tariany Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fanampanazavana. Fomba mampanao any amin'ny tapany atsimonosy ny Filongo etsika fanamafisana sy famerenana ny fihavanana amongorana ny endrika fanavakavahana sy fizarazarana eo amin'ny samy malagasy. Vita tao an-toerana androany ny fandravonana ny disadisa
ary tsy fifankazahoana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny madagasikara ny kolonely ryandrianirina mikael sy ny filoha lefitra fafito anivon'ny antenemeram-pirenena milavonjy philobert ary ny solombavam-baoaka teo aloha henri jean michel izay tsy aifina fa efa nanomboka tany amin'ny fividianana filohampirenena 7 raha ny filazana fa volombelony tantara sy ny vita ny teto ny rehetra ho ny filohan'ny fanavaozana ka ny rehetra noho tsara ny fampiaranjany tsy misy fampandrosoana vanona raha teo raha tsy mifankatisy mihavana zokiko reo isaoranan'ireo nagneky le eritsery tsy tamako tatoa amity tokony hilongoana mila mifankatea tika nao te handroso fa tsy hialy avao naseho ay telo mirahalahy fifankatiavagna manao kanareo vita izay mora nanao an'iny manomboka eto amizay tena tsara areo amizay zahay telo manomboka eto manimba ary mampahatra ny firenena ny politika ho ny fanamafisana tsy midika fa iova hevitra na izay foto-kevitra nijoroany telotonta raha ny havana sy ny famela saingy anehoana amin'ny rehetra kosa ny zava-misy fa azo ataony mihavana na misy aza ny tsy fitovo-kevitra miantso firaisan-kina sy fampihavana araka izany filohan'ny fanavaozana fa azo atao ty milongo mifankatia ndrate eo i politika ay politika eo na manimba tikany eo politika eo mampahantra madagasikara tio satria manino andesy tika amty arofo loatse politika io tsy hay andesy amin'io andeso amy fitiavatanindrazany andeso amy fitiavagna androy andeso amy fitiavagna fanagnandray nao fanagnandreny io nao manao an'izay tika nda ifankatia tsy hiavy tantara mipetraka ho an'ny madagasikara ny vita teto androy ho ny filohan'ny fanavaozana tsy misy tsy vita ny fifampiresana sy ny fifanantonana ka iantsony rehetra ijoro amin'izany manomboka androany managna ray aman-drenareo eto mifampiresaha mifagnatogna nao fa misy olana zaho ka agny le mandray afaky mandamigny zay hazo anaminy avelao areo agny amizay ty hoe anjara aika zao nosokafana tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana tao amin'ny katedraly FLM Ambovombe ny filongo etsika fampihavanana ao an-toerana na raha ny etsika goavana nanolotra nofokena amin'ny tampihavanana 50 tapitrisa ariary ho an'ny mponinandroy ny filohan'ny fanavaozana nandritra izany ny fametrahana fitoniana sy fifanarahana ara-politika no fototra ahafahana miroso any amin'ny fikaonan-doham-pirenena izay andrasany ampany amin'ny mpisehatra politika sy ny olom-pirenena ilaina ny fisokafana amin'ny antoko politika rehetra tsy ankanavaka raha tiana nitondra fitoniana eto amin'ny firenena ho ny fanohan-kevitra ireo mpanao politika sendra ny Narcisse Karazafy sy ny Artanjona dingana tsy maintsy lalovana ny fametrahana fitoniana politika eto Madagasikara melohany androsoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena mbola manjaka ny tsy fandripahalemana izay heverina fa anisan'ny vokatry ny krizy politika misy eto amin'ny firenena ilaina noho izany ny fametrahana dinika politika izay ahafahan'ireo mpisehatra politika rehetra mifampiresaka sy mitady ny marimaritra iraisana ho irandrenirina Iniasy tsy hanavahana firehana na antoko politika fa tokony hisokatra amin'ny antoko rehetra tsy ankanavaka mba ahafahana mametraka fifanarahana ara-politika iombonana famelohan'izay kosa tsy maintsy misy ny fitoniana politika aloha zay ny antony dialogue politique fa maninana asina ny fitoniana politika ny zava-misy eto amin'ny firenena tia dia jerevo tsara fa tsy milamy manontany mandeha ny alajaza mandeha ny voamaso mandeha ny fandorana mandeha ny famaizana trano sy isan-karazany zany a politika ny mahatonga an'izany ary tsy maintsy asina fitoniana zany fa miezaka ny fitondrana fanavaozana hoe ijery ny izay heverina fa atao hoe mamotika ny firenena tia isorana izy amin'izay fa ho anay mpanao politika kosa dia tsy maintsy mametraka ny antsoina hoe dialogue politique tsika fitoniana politika makany amin'ny fandaminana zany zay heverantsika azy hoe ahoana ny itondrana an'izay vinavinaina ho tanterahana amin'ny faraparany ity volanyity io dinika politika io ho ihany ny fanazavana no mariany fa tsy tokony haritra elany dinika mba ahafana mametraka aingana ireo teboka iombonana sy ny marimaritra iraisana mouvance ny rapoto na mouvance ny rabe iny zany efa nilany iny tsy any iny fa ataotsika hoe tena hoe dinika malalaka mihitsy fisokafana ny mpanao politika rehetrarehetra fa raha le resaka mouvance ny itondrana azy izay nanahirana teto amin'ny firenena ity satria olomitsy sy antoko vitsivitsy
no midinika ao anatin'izay ka jerevantsika eo zay verina fa mety mahasoa an'izay atongavantsika ny amin'ny dialogue politique zay dia miandritsika zany mikasika an'izay dialogue politique ho avo zay tsy hoely io toetsika hoe any amin'ny volana mamaraparana an'ity volany io dia efa hitatsika ny sorotsorotra amin'izay zany ane tsy lavy tsy hoe maharitra ray volana zany fa dinika everitsika fa 4 jours zany dia vita raha betsaka indrindra zany dia vita dia miditra amin'izay amin'ny concertation nationale laveo miroso amin'ny dinika politika ny firenena iray rehefa mandalo krizy na rehefa mandalo endrika fifandimbiasa mipahefana tsy manaraka ny lalam-pandrenana mbola sarotra amin'ny tanora mpitolona ny ara idinika amin'ny firongon'ny fitondrana teo aloha kanefa tsy maintsy atao raha izay nahitana vahaolana ho an'ny firenena io vo resaka foana antsika zany mila miomana satria tsy maintsy andray anjara ao anatina dinika politika ny antoko politika rehetra eto Madagasikara na dia ny toko izay nataontsika hoe firongony zany hoe natoko ny fitondrana teo aloha ary dia ho hitantsika ao anatin'izay dinika politika zay eo ihany koa zany no mila zany hanamboarantsika saina satria tsy maintsy hiaraka tsika hidinika amin'ireo olona reo satria ny dinika politika zany dia dinika hijerena hoe ahoana ny hitondrana amin'izay ny hitondrana Madagasikara zany amina resaka fampandrosoana sy ny politika zay zany tena resahanao dia raha ho an'ny tanora zany somary raha jerena fanehoan-kevitry ny tanora zany dia somary mbola sarotra amin'ny ZNZ sy ny mpitolona rehetrarehetra izany hoe mbola hiaraka hidinika ambony latabatra amin'ireo fitondrana teo aloha ireo nefa tsy maintsy izay no zavatra hirosotsika dia ny azany sady fanentanana ihany hoe raha ohatra ka tsika hivonina hiroso ka fampandrosoana Madagasikara dia ilaina io dinika politika io ary ilaina ihany koa ny tsy fanavakavahana ao anatin'io andrasana araka izany ny fotoana anomboan'ity dinika politika ity andrasana ihany koa izay antoko ho voantso sy andray anjara amin'izany fa ho tontosaina ny alatsinainy 17 aogositra ho avy izao ao Durban Afrika Atsimo ny fivoriana atapy ny ara-potoana ifondrona SADC fivoriana atapy fa 47 ary natao andinihana ireo raharaha politika mafampana sy ny fanamby amin'ny lafiny toe-karena hoentina ampandrosoana ny faritra misy ity vondrona ity aty Afrika nambara ny mpanaraka raharam-pirenena sady mpikambana ao amin'ny kafim fa tokony efa manana hevitra roso ho an'ny SADC Madagasikara ary tokony apetraka laharam-pamiana ny fiandrianam-pirenena fanadiadiana eo amin'ny rindran-tsariny ny artanjo ataoriny fivoriana ny tampony natao anabaka ny 20 jona lasa teo nandinihana manokana ny raharaha Madagasikara sy Repoblika Demokratika ny Congo dia iroso amin'ny fandinihana ny raharaha maro mikasika azy ny SADC ho an'ny Madagasikara manokana dia efa nialolalana ny ministry ny raharaham-bahiny Alice Ndiaye nanatrika ny fivoriana fanomanana tany an-toerana mila rovana ny fanapahan-kevitra rehetra noraisina izany hoe tokony efa manana lamina ao atolotra ny SADC ny mpitondra anehoana fa manana ny fiandrianam-pirenena i Madagasikara ho ny mpanaraka raharaham-pirenena araka ny fanteneniko teo hoe ny fiandrianam-pirenena dia ny fiarovana ny fanapahan-kevitra izay noraisina dikan'izay zany efa miomana ny amin'ny torak-hevitra rehetra zany ny fitondrana fanavaozana ankehitriny ny amin'ny hoe famiroso ho any amin'ny fikaondrom-pirenentsika dia fa misy lamina na drafitra tokony efa prezentenany tokony efa azo aroso amin'ny SADC any hoe famiroso izahay eo ihany koa ny mahakasika amin'ny resaka politika moa satria isan'ny mahasarotiny azy izay na mpitavatavantsika teo hoe avoahany zatra politika dia hiaro an'izay atao hoe fanapahan-kevitra izay ihany koa ny fitondrany fanavaozany amin'ny hoe fandikan-dalàna fanaovana atao hoe tsy mety tsy resaka tsy fitovekevitra zany no hanenjehana andreo everina fa mpanao politika sasany fa fandikana lalàna ary rehefa misy fandikana lalàna dia ny fitsarana no miandraikitra azy inoana fa itony fandinihana ny raharaha politika samy afaka isan'izany ny tombana amin'ireo ezaka efa niraisan'ny fitondrana malagasy mandritra izao vanim-potoana manokan'izao ka hatongavana amin'ny famaranana izany amin'ny alalan'ny fametrahana lalam-pandrenana mazava sy ny dingana maro efa nitotosainy ny fitondrana fanavaozana no mafisiny fa tsy tokony ho tonga any amin'ny SADC ny fangatahana moka ireo mpanao politika nanodikodina volam-bahoaka satria tsy tokony hisy ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena rehefa hoe mpikambana amina vondrona dia resapirenena ohatran'ny hoe Madagasikara dia misy lamina misy fitsipika ao anatiny
anjarantsika zany no mametraka ny laharam-pahamehantsika ao anatin'ilay izy any Madagasikara mamoaka moa dia ny zavatra ny faritan'ny fanavaozana dia amin'ny hoe voalohany famahana ny olam-bahoaka izay mampikaikaiky amin'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro, eo ihany koa ny fikarakarana ny fikambanam-pirenena, ary eo ihany koa ny fanomanana ny fifidianana izay ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara. Ny zavatra andrasan'ny SADC amintsika zany dia aiza ho aiza ny foroson'ireo asa ireo amin'izao fotoana izao manahoana ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara. Nisan'ny teboka izay nitsipihany izy ireo koa ilay hoe tokony hamoahana an'ireo gadra politika. Dia efa nanamafy moa ny Prime Ministre fa ny lalàna no nodikain'izy ireo fa tsy misy gadra politika eto sy fanagadrana olona tsy mitovy hevitra zany no misy eto fa fanagadrana noho ny heloka sy noho ny fandikan-dalàna izay natao. Izay zany no misy eto Madagasikara. Efa nanazavana iny ny Prime Ministre le gouvernement dikan'izay zany dia hiaro an'izay atao hoe fanapahan-kevitra zay zany ny Madagasikara any amin'io fihaonam-ben'ny SADC io. Eo amin'ny lafiny toe-karena dia naneho hevitra ny filohan'ny Afrika Atsimo Ramaphosa Omaly fa tokony hitrandraka ny loharano-karena misy ao amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny SADC mba ahafahany mahavita révolution amin'ny sehatry ny industria. Everiny fa manana loharano-karena ahafahana manao izany ny SADC tahaka ny teknôlôjia, ny fahaiza-manao sy ny rafitry ny fampiasam-bola isan-karazany ka tanjona ny hahatonga ny loharano-karena ho vokatra voahodina ho rentsika ihany ny akon'izany fivoriana tampony izany. Vaovao ny finoana kosa indray amin'ny alalan'ny Maria dia ampatsiahivina ny mpino katolika isaky ny Assomption isaky ny 10 Aogositra toy izao fa Andriamanitra no manandratra ny manetry tena sy manome lanja ireo mametraka ny fiainany eo ampelantanany. Andro tsy asana nefa andraisan-karama ary andro voadidy ho amasinina ny Assomption eo amin'ny mpino katolika Narcisse Karazafy ny artanjona. Ankalazaina androany 10 Aogositra ny fetin'ny Assomption izay fahatsiarovana ny ampiakarana ny Marie Virginie any an-danitra vatana sy fanahy. Andro voadidy ho amasinina ny androny 12 Aogositra eo amin'ny finoana katolika ny evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka toko voalohany ny 1930 ka hatramin'ny faha 410 mitantara ny fiaonan'ny Maria tamin'ny Elizabeta. Ny evanjely masina nentin'ny fiangonana nozaraina tamin'ny mpino nanao zava-dehibe tamiko ilay mahefa nasandra ny ireo nanetry tena hoy Maria. Afatra lehibe amin'ny fetin'ny Assomption izany izay manasongadina ny finoana, ny fanetretena ary ny fahatokisana n'Andriamanitra. Lesona voalohany masina Maria mamanga ny olona tondro fahasairana fa ihany koa ao anaty hafaliana ihany koa satria hoe antitra namokatra na dia sy varotra azo namokatra na dia varotra namangy an'izany ny masina dia iny hitantsika ihany koa zay famanginy masina Maria ny olona ao anaty fahasairana fa olona ao anaty hafaliana izay koa ny joany toko faharoa hoe famangina ny tokantrano fampakaram-bady tao misy zavatra entiny masina Maria amin'izany. Inona ny zavatra nentiny tao amin'ny Elizabeta dia zao hoe tonga tao amin'ny Elizabeta izy dia manino feno faray masina Eliza. Zany hoe rehefa eo masina Maria dia eo koa nino ny fanay masina izay namoaka azy. Isan'ireo fety lehibe eo amin'ny fiangonana katolika ny Assomption akoatran'ny lamesa dia manamarika izany amin'ny pèlerinage na amin'ny procession mialohan'ny lamesa ihany koa ny fiangonana katolika. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dingana lehibe no nasehon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fametrahana taleha jeneraly vaovao iandraikitra ny fampandehanandrara eo amin'ny CNAPS taorian'ny fitakin'ny mpiasa fito volana tsy nananana taleha jeneraly raikitra taorian'ny fametraha-pialan'ny mpitantana teo aloha. Fanatsarana sy fanavaozana maro lafo no andrasana amin'ny taleha jeneraly vaovao ho ny sandikan'ny mpiasa raha tsy lasa fa tsy ny mahakasika ny fampianana ny teti-bola na ny restriction budgétaire. Fanadiadina.
Fidy volana mahery taorinina fametra-pialana Italia Jeneraly Niknapsa teo aloha raha aingonjatovo vimbiny ka tsy nanana ity rafitra ity Italia Jeneraly intsony nanomboka teo fa Italia Jeneraly mpisolo-toerana. Voatendry ary mandray ny asa hitantana Niknapsa ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana teo aloha Soatina Betty Leon araka ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra nivoaka tamin'ity herinandro ity. Dingana lehibe no naseho ny fitondram-panjakana ny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ho ny mpikambana eo amin'ny sandikany ny mpiasa Niknapsa taorian'ny fitakinana ny piasa ny amin'ny ametrana Italia Jeneraly raikitra isana ny fampandehanan-draharaha ao an-toerana. Ny mpiasa ray manontolo sy ny intersyndicat ato anatin'ny Knapsa dia tsy mahana faniriana afa-tsy hoe mahatsara ny Knapsa, tsy mahana faniriana afa-tsy hoe inona mahatsara ny mpiasa, tsy mahana faniriana afa-tsy hoe ahoana ny iantsoroana an'ireo mpisehatra eto anivon'ny Knapsa. Dia amafisina moa zany ny hoe fisaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fanendrena ny DG vaovao. Ny hoe mitsara hoe tsara sa ratsy azo lazaina aloha zany fa mivaha kosa aloha ny olana satria mila fantatritsika hoe ny DG zany dia efa nangatahana teto anivon'ny Knapsa ny mba hisininy hoe DG raikitra satria io no afaka mamany olana rehetrarehetra. Azo hevezina raka izany fahivan'ny olana misy indrindra ny mahakasika ny fampianana ny tedi-bola na ny restriction budgétaire izay olana goavana teo aloha tamin'ny tsy fananana Italia Jeneraly ka andrasana vahaolana amin'ny Italia Jeneraly vaovao ankoatra ireo olana maro lafy misy eo amin'ny tiravo-panjakana ity. Ny fahefana aloha mazava ho azy efa eo am-pelantanana satria tsy intérim matsony izy efa DG izy dia izay no midika hoe misy fahefana betsaka ahafahany raisiny andraikitra raisiny zany ahafahany mamaha ireo olana rehetrarehetra ireo. Ny fangatahana efa nisy koa moa zany ny fanalana ny hoe restriction budgétaire eto anivon'ny Knapsa dia mino fa efa mirindra manaraka ny hoe fahazahoanan'io DG io ny tohany rehetrarehetra, ny tsy fahampian'ny fitaovana, tsy ahafahana miasa ny mpiasa rehetrarehetra tokony efa hoe mirindra manarak'izay. Tsy vahiny amin'ny Knapsa intsony Italia Jeneraly vaovao noho izy efa nitana ny toerany ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana teo aloha tao anatin'ny gouvernemanta ny Eritsalama Rajaonarivelo. Ministera izay mpiay ny Knapsa. Efa nisy ny fanavaozana nentiny tamin'ny fitantanana ho an'ny tombotsoara sosialy toy ny volanjaza izay niakatra 2,700 izany hoe lasa ray alina ariary raha 7 ariary teo aloha sy ny vola ho an'ny vehivavy bevoka ho 7 alina ariary ary 2 alina sy ray tsy ariary ho an'ny mpitaisa-kely. Andrasana araka izany izy mety ho fanavaozana entiny eo amin'ny setry ny fiarovana ny ara sosialy sany Knapsa. Totosa omaly teny amin'ny Knapsa ampefolomo ny famindra-pahefana teo amin'ny Italia Jeneraly mpisolo-toerana Jaosolo Gelazy sy ny Italia Jeneraly vaovao Florence Soatina Betty Leon. Fanatsarana ny fiofanana sy fampandrosoana ny sekoly no isan'ireo viana napetraka ho fanohizana ireo ezaka efa natomboka eo anivon'ny sekolim-pirenena fampiofanana ho mpandrarany fonja. Mandray ny toerana Italia Jeneraly vaovao ny ENAP irazafin-dramanana Piero nandimby anisha Razitsalama Désiré izay nitantana ny sekoly nandritra ny 10 taona. Narcisse Karazavy miaro tanjona. Manamarika ny fitohizany asa sy ny fametrahana viana vaovao an'ny fampandrosoana ny sekoly ny viana napetraka ny Italia Jeneraly vaovao izay vao nandray ny toerany ho an'ny Italia Jeneraly vaovao lahara-pahamehana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanofanana ireo mpianatra sy ny fampandrosoana trany any ENAP. Mety misy ihany koa nefa ny viana izay heverin'ny tena mifandraika amin'ny atao hoe fampandrosoana ny sekoly dia mba mety eritreritra ny manokana dia tsy maintsy ho atao zany. Ohatra fotony zao resako teo makasy an'ilay resaka patrimoine ity sekoly ity dia heverina zany fa tokony hijerena akaiky makasy an'izay satria saika anjakan'ny olona zany le tanàna zany lasa misy squatter be dia be satria raha tany amboloana 100 hectare izy ity 3 satria no an'izay fa ny fanavaozana sy ny fanohizana ny nataony teo aloha dia tsy maintsy atao. Eo am-pandiniana ny ampianarana eny anivon'ny ENAP ireo mpanara-maso ambony eo anivon'ny fitantanana ny fonja izay mbola manaraka fiofanana eny amin'ny sekolim-pirenena misahana ny fitantanan-draram-panjakana na ny ENAM ihany koa ny fitalehavany fandrarana ny fonja amin'izao fotoana no mafisiny fa efa misy ireo mpampiofana na azo fiofanana momba izany ary ilaina ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ahafahana mandray ireo mpianatra. Ny fifandraisan'ny ENAM sy ny
ENAP moa izany hoe le fampiofanana n'ilay inspecteur amintsika amin'ny teny zao dia mbola any amin'ny ENAM. Misy adi-hevitra maromaro ihany mahakasika anazy io izahay sy ny hamboponay zany dia hoe aty amin'ny sekoly fanomanana mpanarana fonja mianatra le inspecteur. Nefa ianao mijery lavitra dia ilainy mpandarana ny fonja koa le fisokafana satria raha any amin'ny ENAM no mianatra dia ireo mpianatra ireo dia hofanina ho mpiasam-panjakana ambony izany hoe mivelatra kokoa izy raha ohatra ka eo amin'ny lafin'ny fiofanana zany. Dia tsy maintsy sisy fandaminana io zany atoaty nino afa tsy ho ela tsony ny mahakasika ny fiofanana any amin'ny ENAM sy nisongadina nandritra lahaten'ny fandimbiasana ny fahavononana no ireo asa efa natomboka sy hitondra fanatsarany eo anivon'ny sekoly anatsara ny kalitaon'ny fampiofanana sy ampivelarana ny ENAP. Vaovao avy eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra nirisona ny fisoratana anarana na ny enrôlement teny amin'ny tsenana Analakely nanomboka tamin'ny herinandro ity ary itoy amin'ny herinandro ho avy io araka ny fangatan'ireo mpivarotra. Tanjona amin'izany ny anamorana ny fandrindrana sy ny fitantanana ny tsena eto an-drenivohitra indrindra isorohana ny kolikoly. Atomboka amin'ireo mpivarotra ao anatin'ny rafitra amin'ny ara-dalàna zany amin'izao fotoana ro jerena miandalana kosa ny momba ireo mpivarotra amoron-dalana. Iafara amin'ny digitalisation na ny fanovana ny fomba fiasa ho amin'ny nomerika izany aoriana Analakely. Dia itoy amin'ireo tsena rehetra eto Antananarivo ihany koa ny hetsika araka izao fanazavana manaraka izao eo amin'ny sary sindran-tsariny Mathieu Princy. Nosokafana teny amin'ny tsena Analakely ny fanomboana ny fisoratana anarana na ny enrôlement ho an'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra ho fanamorana ny fandrindrana sy ny fitantanana ireo tsena sy alana amin'ny kolikoly, kendrena sy entanina manokana ao anatin'izany ireo mpivarotra ara-dalàna. Famantarana exactement zany hoe iza mpivarotra iza, inona daholo ny taratasy any ampelantanany dia manahoana ny tonga any amin'izay manko hoe inona ny vola efa nalohany raha ohatra ka ho amin'ny pavillon zao dia misy abonnement. Dia hatramin'izay zany ny tena jerenay ny finalité an'ilay izy dia digitalisation an-tsena. Izay ngamba ny tena tanjona ho anananay daholo ny base de données rehetrarehetra dia ho lasa paiement ahoana ny anazavako an'izany hoe ho lasa automatisé daholo ny paiement. Dia manana tableau de bord ny commune urbaine Antananarivo ahafahany manaraka isan'andro isan'andro hoe izao indray ny paiement an-tsena androany reto nandoa, reto mbola tsy nandoa, reto tokony verenana verifiena hoe naninona tsy nandoa, gestion en place koa tsy andaniny satria tsy pavillon ihany fa hatramin'ireo étale rehetrarehetra izay manara-dalàna aloha zany. Izay no hidiranay voalohany. Fisoratana anarana tokana ihany no atao raha ny fanamafisana. Iafara amin'ny fanaovana digitalisation na fanovana ny fomba fiasa ho amin'ny nomerika izany mba namorana ny asa. Manampy ny tsena izay manampy ny direction an-tsena, manampy ny DGF ihany koa, manatsotra ny asan'ny zareo. Rehefa digitalisé io dia lasa automatisé daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mba samy tsy sahirana. Zareo tsy sahirana, ny administration commune koa afaka manara-maso hoe manahoana marina ny fandehan'ny paiement fa ny tena ngeza indrindra dia le base de données ho anahy zany dia izay ny important indrindra amiko hoe manana base madio tsara ny commune, reto daholo mpivarotra ao Analakely, reto ny étale, reto ny pavillon, reto ny zao ara-dalàna ny taratasy misy suivi ara-dalàna. Tsy ny pavillon ihany fa voakasika izany avokoa ireo mpivarotra amin'ny latabatra, hojerena manokana sy miandalana kosa ny mahakasika ireo mpivarotra amoron-dalana. Misy ireo hitantsika eny amoron-dalana rehetrarehetra reny mbola jerena miaraka amin'ny direction juridique ny CEA hoe inona ny tokony ho atao amin'izy ireny. Dia mbola eo am-pandinihana an'izay zany izay dia rehefa hita izay dia ho hita hoe inona no fanapahan-kevitra raisina hoe ho isaina sa inona ny tokony atao. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanisana ny mpivarotra eny amin'ny tsenana Analakely natao teny amin'ny EPP Analakely. Mbola itoy amin'ny herinandro ho avy io ny fisoratana anaraka araka ny fangatan'ireo mpivarotra. Itoy eny Andravoahangy izany avy eo ary hitatra amin'ireo tsena rehetra eto Antananarivo. Vaovao ny sosialy.
andehizan'ny dahalo ny any tsara tanàna amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny efatrandro monja fanafiana miisa roa no nitranga tany antoerana raha ny fampitam-baovao ny solombavam-bahoaka any antoerana. Efa misy ny ezaka ataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana ka navotsitra ny omby teo ampelantanany ireo dahalo raha ny fanazavana. Miantso ny anamafisana ny fepetra iadina amin'ny tsy fandrimpahalemana ny tenany toy ny fampitomboana arakolona sy ny fampitaovana ireo mpitandro ny filaminana fa ihany koa ny ametrahana pilôna any amin'ireo toerana tena voakasika tsy misy rezo. Fanampanazavana eo amin'ny ridrantsariny Mathieu Princy. Lasa toerana fandalovan'ny dahalo amin'ny distrika ny tsara tanàna amin'izao fotoana izao. Miverina mahazovana ny alatromby miampy fanafiana tanàna. Teo nelanelany 3 andro tranga fanafiana roa no nisy tao Sarobaratra. Tamin'ny Zoma teo nisy tanàna anankiray ao anatin'ny fokontany Mahiagogo ao anatin'ny commune Sarobaratra nitafian'ny olona amin'ny andro hariva manao amin'ny 7 hariva izy io. Dia rehefa avy eo dia natsona daholo ny tanàna manodidina dia encercler le dahalo dia votsitra aloha le omby. Vao tamin'ny latsinainy teo vao maraina teo indray dia efa iny hitanareo iny fa amin'ny 5 maraina amin'ny 4 sasany maraina no nidiran'ny tanàna, nidiran'ny dahalo ny tanàna anankiray atsona hoe Ambobengy, fokontany Ambobengy, commune rurale Sarobaratra. 770 no omby lasa, dahalo 50 mahery no nanafika an'io tanàna io dia omby 70 mahery no lasany any. Namaly moa ny gendarme fa gendarme anankiroa tsy afaka avaly olona 50 lahy zany amin'ny fahaiza manao sy ny isan-karazany dia amin'izao zany tena lasan'ny zareo le omby io lasa mandeha makany amin'ny direction ny distrik'ny Andilamena. Izay anaovako Antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny distrikny Andilamena, ny mpitandro filaminana ao anatin'ny distrikny Andilamena ny mba hijery akaika an'ireny omby lasa an'ireny. Mampanasarotra ny ady amin'ny tsy fandrimpahalemana ao an-toerana ny faratsiany fifandraisana an-taroby ka iantsony ny tompon'andraikitra voakasika rehetra hitady vahaolana amin'izany. Fa isan'ny zavatra handicapy ao anatin'ny fandrimpahalemana ny olany réseau izay anaovana Antsoavo. Manao Antsoavo zany ho an'ny ministera misahana ny filaminam-bahoaka, ho an'ny ministera misahana ny gendarmerie, ho an'ny ministera misahana ny fiarovam-pirenena ary ny ministera ny intérieur, eo ihany koa ny ministera misahana ny télécommunication mba hijery miaraka ny fomba amahana zany satria izany zavatra rehetra zany isan'ny zavatra amahana ny olana fandrimpahalemana. Misy ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana, efa misy ihany koa ny opération militaire nantoerana saingy tsy mbola tena mipaka ny amin'ireo faritra meny zany ho ny fanazavana. Tsy azo hidivirana manoloana ny zava-misy ny fampitombona ny lafin'ny olona sy ny fampitaovana ireo mpitandro ny filaminana am-perinasa. Ekeko mety hiteny ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ny ao amin'ny miaramila hoe misy opération militaire ao anatin'ny distrikany tsara tanàna amin'izao. Eny tompoko efa isorana ny mpitandro filaminana ny fametrahana an'ireo fanaovana an'ilay opération militaire fa aty amin'ilay tany mbola milamindamina no misy an'ilay opération fa tsy ary amin'ilay tany somary manahirana toa ny hoe Sakomadinika, Ampandrana, commune Sakomadinika, commune Ampandrana, ny commune Sarobaratra any zany zao ny tena tokony tonga dia anaovana sava ao mihitsy. Rehefa tsy ampy ny force de l'ordre dia manao ny ataony ny jiolahy anaovako Antsoavo ihany koa ny ampitombona ny effectif ny gendarme, ny ampitombona ny effectif ny miaramila miasa ao anatin'ny district ny tsara tanàna. Singy iray mampisatra ny fampandrosoana ny tsy fandrimpahalemana ka anaovana antso ny jerena ny raharaha. Raha izay ny zava-misy any tsara tanàna manodidina ny 970 kosa ny trano efa lasan'ny ranomasina atao amin'ny fokontany Masindrano ao Mananjary hatramin'ny siny fiakaran'ny ranomasina tao an-toerana. Olona mahery ny 300 vokatra no tsy manan-kialofana raha olona 720 no voalaza fa very tany. Misaroa ireo toeram-pialofana andraisana ireo trabona amin'izao fotoana izao dia ny eo amin'ny efitrano malalaky ny commune Ambonivohitra Mananjary sy ny EPP Masindrano. Efa ho 2 herinandro zao nifindran'ireo fianakaviana trabona tamin'ireo toerana fialofana ireo. Raha nambaran'izy ireo anefa dia mbola tsy nisy tompon'andraikitra tonga nitsidika na namangy azy ireo afa-tsy tamin'ny fotoana nanongonana ny lisitra ireo traboina. Manao Matsoavo amin'ny tompon'andraikitra voakasika ireo fianakaviana mba hijery akaiky ny toe-javatra iainan'izy ireo sy andray ifepetra ilana fanampiana fanadiadiana eo amin'ny sariny Anise Francisco. Ny teo anivon'ny BNGRC sy ny Croix Rouge ary ny fokontany no nanentan'ireo mponina tao Masindrano hiala amin'ny toerana misy azy ireo ho fiarovana ny aina manoloana ny fiakaran'ny ranomasina ho ireo mponina.
noho izany dia nafindra vonjomaiky amin'ny site taroa izy ireo dia ny eo amin'ny EPP Masindrano sy eo amin'ny komina ambony vohitra. Roa herinandro izao no nofindran'ireo trabona tao amin'ireo site saingy raha ny fanazavana dia mbola tsy nisy tompon'andraikitra na oloka fa tonga nitsidika azy ireo matsiaro irery sy tsy misy mpijery araka izany ireo fianakaviana trabona ireo. Magnano soavo zahay mba hijery akaiky anay satria efa somary nisy herinandro maheriny zahay tato zay dia mbola tsy nisy olona nisidika anay ankoatran'ireo voalazako ireo zahay ny tonga teto ny BNGRC sy ny soutien de BNGRC sy ny azy ireo amin'ny fokotany zahay nagnontany hoe manakory nareo ato nagnontany ny effectif na ny nombre na ny statistique hoe firy ny traboina ny firy ny tragno maro ny tragno maro ny fanagnana nafoy Jilan-dranomasina agny maro ihany koa ny tany fa Jilan-dranomasina ary am'izao dia mbola maro be ny tragno atahorana ho rava ary mbola sy megna ma zany ranomasina ka angavina amintsika zany ary hitalovana amintsika mba zery akaiky anay satria mizaly zahay ato amin'ny site Masindrano sy ny site commune urbaine de Mananjary amin'izao fotoan'izao. Nisy nefa ny fampanantenana nomeny azy ireo raha ny fanazavana indrindra ny momba ny fanomezana tany sy fanorenana trano ahafahan'izy ireo miverina miaina amin'ny toerana azo antoka ka angatan'izy ireo ny anafainganan'izany. Ny zavatra angatanay dia mba palakilakisina ny fangatana efa lasa agny zay indrindra fa hoe fandraisana lista tato amin'ny BNGRC sy ny tamin'ny commune fampanantenana izay efa nandeha moa zany fa mbola sy mivaly hatramin'izao dia mba hoe apalakilakisina zay fa amin'ny maha-olombelona dia mba mikaramamina sy dia petraka agnatin'ity lakilasy ty fezay fa accéléreo zany mba hoe mba zay zany mba angatanay satria ny mpianatra efa hiditra satria ilain'ny mpianatra io lakilasy io fa sy petraka ato fezay anay zay zany mba angatanay dia mba aleo reo za efa nisy olana mpagnantena anay fa hatramin'izao nefa sy mbola nisy olana tonga koa zato nisidika anay na ato amin'ny site-ny EPP Masindrano zany na ao amin'ny site-ny commune ka manoloana an'izay dia miangavy ary mitalao amintsika sirairaika zay voakasika an'izany mba hijery akaiky anay fa tena azo lazaina fa karaha hoe olona mitoka-monina zay karaha sy misy hoe ray aman-dreny mpiay misy amin'izao mahazonay izao. Anisan'ny ahina araka izany mety hatonga ireto fianakaviana trabony ireto tsy hanana toerana ale raha tsy misy vahaolana maritra apetraka aingana treto eny amby 700 ny trano efa lasan'ny ranomasina hatramin'ny sy ny fiakaran'ny ranomasina tahan-toerana. Vokatra izany dia olona mahiriny 300 no tsy manan-kialofana ary 720 kosa no voalaza fa very-tany. Fa mifantoka kokoa amin'ny fanakakezana vahoaka ny asa miandry ny polisy-pirenena rehetra manerana ny nosy napetraka ho fiofio majanga ny fitaliava-paritry ny filaminam-bahoaka Boendy izay hanamafy ny fiarovana ny olona sy ny fananany ary hanatsara ny tolotra omeny polisy-pirenena. Tatim-baovao nangon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny Artanjona. Ankoatra ny fanomezana toerana fiasana mifanaraka amin'ny filan'ny sampandrara dia natao indrindra hanamora ny asa hanatsarana ny tolotra ho an'ny olom-pirenena ny birao vaovao ny fitaliavam-paritry ny filamenam-bahoaka Boeny napetraka ao fiofio Mahajanga. Foto-drafitr'asa natao hanatsarana ny fandraisana ny vahoaka sy hanamafisana ny fahafahan'ny polisy-pirenena manatanteraka ny andraikitra eny fotony. Tanjona ihany koa ny hanamafisana ny fisian'ny polisy-pirenena eny anivon'ny vahoaka ny ady amin'ny asan-jiolahy, ny kolikoly ary ireo tranga mety hanohitoana ny filaminana ao anatin'ny faritry Boeny. Asa rehetra midika inona midika fa ny filaminam-bahoaka manakaiky amin'ny vahoaka. Ny filaminam-bahoaka dia manoko ny vahoaka ary tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka satria manana taverina andraikitra. Dia izay no antony hanatanterahana izao fotokanana ny foto-drafitr'asa. Ny ady amin'ny kolokolo ny fahitanareo manerana izay ao anatin'ny fahafolozana. Eto rovin'izany ny ministry ny fanavozana eto dia manampy fa ny ady dia lahara-pahamena mijerytsika amin'ny politika kapeny fitaka tanjakana dia miady amin'ny kolokolo anisan'ny voarahana sy vaindondra raha. Notanterahana omaly ny lanonana nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ity birao vaovao ity tonga nanotrona izany ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel niaraka tamin'ireo mpikamba nao anivon'ny gouvernemanta sy ireo tompon'andraikitra sivily ary miaramila isan-tsokajiny. Dia iny vaovao iny tombo-kilasy tongovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity sabotsy ity. Angasitrana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao sy ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alatsinaindray tombo-kilasy tongovavy.